Jaona toko faefatra. Jesosy sy ilay vehivavy Samaritana. Jaona toko faefatra andininy voalohany hatramin'ny fahasivy-folo. Koa amin'izany, rehefa fantatry ny tompo fa ny fariseo efa nahare fa Jesosy mahazo mpianatra maro sy manao batisa be no Jaona, kanefa tsy Jesosy no manao batisa fa ny mpianany, dia niala tany Jodia izy ka nankany Galilea indray. Ary tsy maintsy mamaky any Samaria izy. Dia tonga tao an-tanàna anankiray any Samaria izy, izay atao hoe Sikara, akaiky ny tany izay nomeny Jakoba ho an'i Josefa zanany. Ary teo ilay fatsakan'i Jakoba. Ary satria sasatra Jesosy tamin'ny nalehany, dia nipetraka teo am-patsakany izy rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina. Ary nisy vehivavy Samaritana anankiray avy hatsaka rano. Dia hoy Jesosy taminy, omeo aho osy-trohitro. Fa ny mpianany efa lasa nankany an-tanàna hividy hanina. Fa hoy raha vehivavy Samaritana taminy, nahoana ianao no jiosy ka mangataka amiko osy-trohina, nefa aho vehivavy Samaritana? Fa ny jiosy tsy manan-draharaha amin'ny Samaritana. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra sy izay miteny aminao hoe, omeo aho osy-trohitro, dia ianao no ho nangataka taminy ka nomeny rano velona. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, tsy manana fanovozana ianao, sady lalina ny fatsakana, koa avy aiza no azonao zany rano velona zany? Ianao va lehibe no Jakoba razantsika izay nanome anay ity fatsakany ity, sady izy sy ny zanany mba amin'ny bibiny no nisotro teto? Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay rehetra misotro ity rano ity, dia mbola ngeta-hita indray. Fa na iza no misotro ny rano izay omeko azy, dia tsy angeta-heta mandrakizay. Fa ny rano izay omeko azy, dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, omeo zany rano zany aho, mba tsy angeta-heta na anketo atsaka intsony. Hoy Jesosy taminy, andeha ary atsoy ny vadinao ka mankanesa aty. Raha vehivavy namaly ka nanao taminy hoe, tsy manambady aho. Hoy Jesosy taminy, marina ihany izay nolazainao hoe, tsy manambady aho. Fa efa nanambady indimy ianao, sady tsy vadinao ilay toeranao ankehitriny. Marina izany voalazanao izany. Hoy raha vehivavy taminy, Tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Andriamanitra dia te hitsaoana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jaona toko faefatra, andininy 20 hatramin'ny 29. Ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, fa ianareo kosa milaza fa any Jerusalema no tokony hivavahana. Hoy Jesosy taminy, raha vehivavy mino ahy fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerusalema aza no hivavahanareo amin'ny iray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo. Izahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro, sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy, ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Hoy raha vehivavy taminy, fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy, ka rehefa tonga izy dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra.
Hoy Jesosy taminy, izaho izay miresaka aminao noho izy. Jesosy miresaka momba ny fijinjana ara-panahy. Jaona 4:17-20. Ary tamin'izay dia tonga ny mpianany ka gaga satria vehivavy no niresahany. Nefa tsy nisy nanao hoe inona ny tadiavinao na nahoana no miresaka aminy ianao. Dia nandao ny sininy ravehivavy ary nankany an-tanàna ka nanao tamin'ny olona hoe andeha izaza roa lehilahy zaroa zay nilaza tamitry ny nataoko rehetra, izao nga no Kristy. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ny olona ka nankeo amin'i Jesosy. Ary raha mbola tsy tonga izy ireny, ny mpianany dia nangataka taminy ka nanao hoe hano raby eo. Fa hoy Jesosy taminy, izaho manakaniko hoanina zay tsy fantatrareo. Dia niresaka ny mpianatra ka nanao hoe nisy olona nitondra hanina hoaniny va re? Hoy Jesosy taminy, ny haniko dia ny manao ny sitrapony izay naneraka sy ny mahavita ny asany. Moa ianareo tsy manao hoe va efa bolana no sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo, atopazy ny masonareo, ka jereo ny eny an-tsaha fa efa masaka sady ho jinjaina izy. Ary izay mijinja dia mandray karama ka mamory vokatra ao amin'ny fiainana mandrakizay, mba hiara-mifaly ny mpamafy sy ny mpijinja. Ary amin'izany dia marina ilay teny hoe ny iray mamafy ary ny iray kosa mijinja. Zaho naniraka anareo hijinja zay tsy nisasara anareo, olo-kafa no nisasatra, fa ianareo kosa no niditra teo amin'izay nisasarany. Samaritanina maro no nino fa Jesosy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Jaona 4:17-20. Ary maro ny Samaritanina avy tao amin'izany tanàna izany no nino an' Jesosy noho ny filazan-dravehivavy izay nanambara hoe nolazainy tamiko avokoa izay rehetra nataoko. Ary rehefa nanatona azy ny Samaritanina dia nangataka azy hitoetra tao aminy, ka dia nitoetra tao indroa andro izy. Ary maro koa no nino no ny teniny ka nanao tamin'ny ravehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay, fa ny tenanay no mandre, ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Famantarana faharoa nataon'i Jesosy tao Galili. Jaona 4:17-20. Ary rehefa afaka ny indroa andro dia niala tao Jesosy ka nankany Galili. Fa ny tenan'i Jesosy no efa nanambara fa tsy misy mpaminany manandaza eo amin'ny taniny. Koa rehefa tonga tany Galili izy dia nandray azy ny Galiliana, satria efa hitany izay rehetra nataony tany Jerosalema tamin'ny andro firavoravona. Fa izy ireo koa mba niakatra tamin'ny andro firavoravona. Ary tonga tany Kana any Galili indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodinin'ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanaka lahy narary tany Kapernaomy. Ary rehefa reny fa Jesosy efa tonga tany Galili avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo, dia tsy mba hety ino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re, dia ny tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nilazain'i Jesosy taminy, ka dia lasa nody. Ary noho nidiny izy
dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany. Dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora 7 no nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra. Zany no famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia.